Salama daholo e. Nisy lahateny nataon'ny filohantsika omaly tany am-piangonana zay milaza fa fanaratsiana ny fivavahana kristianina mibetsaka ety amin'ny tambazotra, milaza fa fivavahana kristianina no mampahantra ny gasy. Aleoloha enoantsika lizy. Miparitaka eny amin'ny tambazotra serasera eny ny fanaratsiana atsika kristianina matetika dia milaza fa hoe ny fivavahana no mampahantra ny Madagasikara. Dia mba te hanasa an'ireny olona miresaka reny mamaky ny baiboly io dia hianatra ny zavatra tana lazain'io baiboly io izay tsy mivoy afa-tsy fitiavana. Ny ao anatin'io baiboly io dia ny fitiavana. Raha ny fakatitsika teto Madagasikara tsy nisy hoadina politika isan'andro. Raha ny fakatitsika teto Madagasikara tsy nisy mikolikoly io. Raha ny fakati tsika Madagasikara un tianao ny rahalanao, tianao ny anabavinao ka ho ny fadinao ny nanaratsy azy etsy seroa sy manenjika azy etsy seroa. Dia aiza no ilazana fa ny fiangonana no mampahantra ny Madagasikara. Tsika no mifanenjika, tsika no tsy mifankaty zay zavatra mifanohitra amin'ny zavatra lazainy fiangonana sy ny baiboly. Araky ny voalazan'ny kolonela zany dia tsy mifankaty tsika gasy. Dia raha misy atodoha kely fotsiny tsika dia tokony metram-pantahina manino tsika gasy tsy mifankaty. Maninona ny karana fanampy sy mifankaty. Maninona ny komoriana fanampy be tsy mifankaty. Maninona ny jiosy mifankaty. Tsy fantatrareo ngamba ahoana zany ny firaisankina ny komoriana zany. Tsy fantatrareo ahoana zany fanampiana amin'ny komoriana. Silamo reo. Hitatsika fa matanjaka be ny karana. Fanampy reo manao business miaraka reo. Dia inona mahasamihafa atsika amin'ny karana? Fivavahana kristianina. Inona mahasafatsika amin'ny komoriana zay mifankaty sy mifanampy? Fivavahana kristianina. Ny jiosy, maninona ny jiosy no atahorana eran'izao tontolo izao? Maninona atahorana ny mpanarehetra daholo eran'izao tontolo izao amin'ny jiosy nefa Israely kely io? Satria ireo jiosy ireo manana olona tompony banky lehibe any Amerika, ny banky Rothschild, izy Rockefeller, reo Wall Street reo any jiosy daholo reo. Ary fisian'ireo banky reo tanjaky ny communauté juif any États-Unis no mahatonga ny Israely misy manohana. Maninona ry Trump mandady manala kiloty eo mason'ny inona moa zany Israeliana nampiny Israeliana? Satria ny jiosy ao an'Amerika matanjaka be ny communauté. Anazy daholo ny commerce, anazy daholo ny banky. Inona mahasamihafa atsika amin'ny jiosy? Fivavahana kristianina. Ny jiosy izy ny tompony fivarotana rehetrarehetra any Paris. Zareo ny tompony diamant, fivarotana diamant rehetrarehetra, serasera diamant any Anvers. Zareo samy zareo. Inona mahasamihafa ny zareo amin'ny gasy? Le fivavahana. Zavatra tsotra be zany fe dia i kolonela dia tena tsy takatra reo ve zany? Tsy takatra reo ve zany? Na irana valina voalohany tany 1828 izy nandray ny inona moa zany ny fanjakany dia efa nafantatra hoe io kristianisme io ny hamono antsika. Tany 1828 ny teny zany. Itsika 2025 dia mbola tsy kopy any amin'izany. Kosa e. Ary inona moa zany raravalina izay nolana amintsika zany na ny tantaratsika raha tsy fantatsika. Ny fanjakana malagasy, fanjakana mery rehetrarehetra, avy tiaza ny poirany gasy, avy tiaza rehetrarehetra tsy fantatsika. Fa ny zavatra tena ivadiantsika atodoha dia ahoana ny tantarany i Joda, ahoana ny iza moa i Betlehema, i Damaskosy, i Kanaana, i Betania, Jeriko, i Galilea, zany no mampivadika atodoha atsika. Dia androany reo nao ny kolonela dia miteny i baiboly io vakina. Nefa ny tantara Madagasikara tsy fantatrao. Zay, rehefa tsy fantatrao ny ainganao ary tsisy vadianao atodoha amin'ny inona moa zany tantaranao dia eo indrindra no mamafia le fivavahana kristianina manapotika ny maizy anao.
raha tama voalohany tamin'ny nitondra teo amin'ny 1810 ka hatramin'ny 1828 de rehefa maty izy de tokony isandova azy tokony cousin ny andovana azy satria tsy nanana hérité direct izy de ahoana fandehany irana valina sy ny ekipany efa nafantatra hoe ratsy be raha i cousin ny radama voalohany io nitondra satria io mission catholique no ny formé an'io satria tamin'ny radama voalohany de nampianarina tamin'ny mission catholique de le cousin koa nampianarina tamin'ny mission catholique ka raha io ny andra ny fitondrana tamin'ny 1828 de fa tany de fa tapaka ny tendany gasy fa raha navalina voalohany sy ny ekipany efa nafantatra hoe raha tafiditra eo i kristianisme io matsika zany izy io colonel ny olona tany amin'ny 1828 efa nafantatra an'izany hoe matsika potika le fihavanana malagasy potika le fombandrazana potika Madagasikara raha i kristianisme io notafiditra ao de ina moa zany de tsotra kely ny résultat fa vao maty raha navalina voalohany de ina moa le zanany prince Rakoto no nandray ny fanjakana de nyzavatra nataony zareo voalohany de ina moa zany napiditra ny mission rehetrehtra ny missionnaire rehetrehtra de inona zavatra nataony prince Rakoto inona zavatra nataony nisany hoe charte Lambert Joseph Lambert aventurier ta Madagasikara tany de nomeny tany rehetrehtra izy moa i Joseph Lambert tamin'ntsony hoe charte Lambert de izy miexploiter ny ala ny arenakibony tany sy rehetrarehetra zay misy ao ambiny de nataony prince Rakoto debaka amin'ny ina moa zany Lambert tenenareo am'zany tamin'ny navalina voalohany 1828 nitondra navalina voalohany de niteny hoe zay tsy mila ny baibolinareo zay tsy mila ny fivavahanareo ina moa zany fa ny fianarana raha ohatra ka nareo vazaha de hitreto de ny fianarana no ampianarana anay teknôlôjia ny ampianarana anay mbola tsy nandroso ohatra ny tamin'ny androny raha navalina voalohany Madagasikara hatr'izay misy iny hatramin'izao mila teknôlôjia izy mila ny vahiny izy commerce na de daholo ny commerce rehetrehtra ary ny ina moa zany fampianarana laïque sady obligatoire tamin'ny andro raha navalina voalohany de zao nareo azy ampiditra anala ny laïcité ina ny antony analana laïcité satria io fivavahana io ihany manimba anareo de tena tsotra kely koa le izy tsotra kely koa le izy inona moa no tanjon'ny fivavahana kristianina ny tanjo kristianina ny fivavahana kristianina ry bado isany de anapotika ny fombanao anapotika ny maizy anao mamalagasy anao zay ny tanjona voalohany afahany manjanaka anao sy afahany ny babo ny renanao ka raha mbola tsy fantatrareo zany am'izao 21e siècle zao de fa nareo mihitsy ny tena bado indrindra raha tany tsy afantatra an'izany manina moa ny anaranao no anaran'ny présidentsika atao hoe Mikaela Andrinirina manina ny Mikaela manina Rakoto lahy mahitso ambo fa maninona no Mikaela narany gasy Mikaela ry Jacoba Jean Baptiste Jean de Dieu Seta i Paul zany daholo narany gasy fa maninona no vana daholo narany gasy satria te hitovy amin'ny ina moa zany vazaha mieritreritra fa mivazaha ambony no ianao de menatra ny gasy raha maka anarana gasy fa maninona hoe Mikaela fa maninona Mikaela gasy anao nge ianao ave nahita ina moa zany jiosy natao hoe tsy haiko Rakoto mavo ve ny anarana jiosy nanarana silamo ve rehefa nanarana silamo de Ibrahima Ibna Yusufa zay daholo nanarany karana ny ina moa zany ny silamo ny anarany karana de ry Gupta ry Ranjefa ry Kerona zany nanarany karana fa maninona ny anarany gasy Jacoba ka tsy omezan'ny jiosy raha hoe ela ve gasy very ambovon-dramanesy de Jacoba nanarany lahy le fahasimbaly le ina zany kolotsaina fahasimbaly le mamalagasy fatahorana enatra amin'ny mamalagasy de fa maninona ny vazaha ny vehivavy silamo tsy mila vazaha zany tsy tia vazaha na ny vehivavy karana tsy tia vazaha fa maninona no any Madagasikara baboin'ny vazaha ny sipagasy
baboiny vazaha zay tia ny vazaha anaovana azy ao na vazaha fatina vazaha de potika ny inona moa zany vehivavy gasy satria le ina moa zany le kristianisme nanapotika le culture malagasy de mametraka fa mivazany ambony fa magnina moa sarin'i Jesosy no atao vazaha be ohatran'iny magnina sariny i Masiny Maria atao ohatran'iny nisy nahita ny endriky Masiny Maria nga fa raha ohatra ka ny archéologue sy ny scientifique sy ny historien no mametraka ny sarin'i Jesosy de sarin'i Jesosy de ohatrohatro anazy zao ary fa nefa tsisy gasy anaiky sarin'i Jesosy ohatranazy zao tsisy anaiky am'zany satria efa potika le ina moa zany le maizy azy potika le kolotsaina potika de androany ve Mikaela miteny hoe tsy mifankaty ny gasy fa ovolaniko avina moa ny gasy tsy mifankaty tamin'ny andro ny Ntaolo ve ny gasy tsy mifankaty zany ve ry colonel de sarotra be zany talohan'ny amin'ny idiran'ny kristianisme ny Ntaolo nampiasa n'zany fihavanana zany ny fanajana amin'ny ray aman-dreny ny zoky ny tanomasina ny ina moa zany ny tam'izany fotoana zany tsisy niaratra sy kolokolona zainao zany tam'izany na ina moa zany na tainao movadika raha tsisy mangalatra talohan'ny idiran'ny kristianisme fa maninona zao nipotika tanteraka de anao mieritreritra hoe tsara ny kristianisme nefa am'izao fotoana zao top mondial ny kolokolo Madagasikara feno makorel Madagasikara ao ny bara 24 heures sur 365 jours feno bara ao ny mpivaro janaka ny fanitsakitsabady nanareo ministre reo fotsiny ara izany tsy fangalabady tsy fanitsakitsabady reo nefa nareo feno any am-piangonana any tamin'ny maly feno any nefa fanangalabady dolodolodolo reo zany mama sosy papa sosy zany tsisy dikany amitsika tsony zany am'izao fotoana zao hoe potika tanteraka le asina malagasy noho ty fivavahana ty tsisy afa-tsy ty fivavahana ty manapotika nio satria azo profonde zany manina ny amkarana tsisy an'izany vehivavy karana ve azonareo ina moa zany virevrainy ny vazana anostrinina ry sy sototoka ry amin'ny plaza ry tsy azonareo am'izany ny vehivavy karana satria zareo mitazona fivavahana sy ny fombandrazany fa raha vo azo ny kristianisme anao de potika ny fombandrazanao ary zay ny tanjo kristianisme nareo fa mahita vivavy komoriana manao zay tiany ataony danikibo ny sofotoko ohatrany ataony gasy io tsisy an'izany na ny jiosy tsy manao an'izany ny jiosy mitazona ny fombandrazany maiza anazy ny fivavahana tsy mihinana ny jiosy raha tsy kasera manaja ny sabata ny jiosy fa maninona ny Madagasikara ny bordel io bordel be misy io ve ronjato taona nidiran'ny fivavahana kristianina atao de zao bordel zao misy amitsika de mietretsika fa fivavahana kristianina no atavoaka atsika c'est vraiment tena tsisy mihitsy tena tsisy mihitsy zany de zay le izy hoe potehany amin'ny ino moa zany fivavahana io kristianina io ny toetsana de mieritreritra fa Jerosalema vaovao any tsy miasa aloha amin'ny tany tsony zany fitiava-tandrazana tsisy tsomo zany satria ny gasy efa mieritreritra ndeha ho any a Jerosalema vaovao tsy miasa aloha amin'ny eto fa jereo samy manana pétrole Qatar izy moa i Dubai sy Kuwait samy manana pétrole mitovy tsisy hafa amin'ny Madagasikara de maninona zareo tsy baboin'olona ny pétrole noho le fivavahany mahasamy hafa azy ny tsika boboin'olona nomela ny vahiny ny QMM trandraho daholo io nomena ny ino dinataiky trandraho daholo nickel cobalt iny zao ndray de omena ndray koa ny base tuliara trandrahan'lo rehetrarehetra io potehana le firenena ny terre rare omena ny olona ny ilepasy omena ny olona ny ino zany trondro rehetrarehetra satria efa potika le saina tsy manana an'izay mamalagasy zay very le identité mamalagasy zay rehefa very potehany kristianisme zay identité malagasy zay de rehefa tsisy zay identité malagasy zay de zao tsika tsy mifankaty zao satria tsy mafantatra gasy fa samy te Jacob samy te Joseta samy te inao zany Maria daholo apirofo mivaingana inona natonga ny génocide tany Rwanda inona natonga ny génocide tany Rwanda ny natonga ny génocide tany Rwanda de mitovy tsy hafa amin'ny zavatra mandalo a Madagasikara satria ireo missionnaire reo missionnaire de ampizarazara ny Hutu Saint-Tutsi tsy nisy akory zany etnie zany taloha tsisy akory zany fa ny kristianina ny missionnaire kristianina no créany zany
de alaina le vondrona olombitsy ampianarina mission catholique, mission protestant, mission sosoa de le ambiny tsy ampianarina de mitovy ny merina sy ny tanindrana ta Madagasikara. Ny merina ampianarina de any tanindrana negligena de créer amizay le tsy fankatiavana eo amin'ny merina sy ny tanindrana. Ny kristianisme na tonga an'io de tany Rwanda de zay zavatra nandalo ampianarina le vondrona vitsy de ina moa zany sasany tsy ampianarina de ireo zany nomena fahefana atao administrateur, atao sous-préfet, atao gouverneur, atao soso tamin'ny andro fanjanahantany. De raikitra amizay famono tsy fakatitsy olondreo olondreo ny totsisy ny toa de ny famono faty iny génocide tamy Rwanda iny 800 000 morts avy tamin'ny missionnaire kristianina tonga an'io ary ny missionnaire kristianina mbola nanampy tamy famonoana satria nidiny zareo amin'ny église ny olona sasany de tonga ny mpamona de navelan'ny vonoana de rehefa tapitra iny génocide iny de nitsoka any Vatican dôlodôlo reo missionnaire rehetrehitra reo, reo prêtre rehetrehitra reo nitsoka any Vatican ary Vatican miaro an'ireo criminel reo hatramizao. De mitovy tsisy hafa amizay schéma rehetrehitra ny Afrika manina tsy mifankaty satria le kristianisme itorina nareo na mieritreritra hoe ny vazaha de draba hoe torina ina moa zany mila ina moa zany mba amizay mba tafita any amin'ny fiainana mandrakizay zay ve nieritreretra reo hoe vazaha natongavana any amin'ny Amazonie any amin'ny aborigène rehetrehitra any hoe amizay tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Bado tena bado mihitsy. De aveo koa misy amin'ny commentaire sy miteny hoe ka hoana zao ina moa zany kristianina ny amerikanina nefa zareo izy mandroso be ohatra ny amerikanina nefa ny kristianina zareo zavatra ataony i Donald Trump io voalohany Donald Trump niaro ny pédophile niaraka tamin'ny Epstein, misy dossier mbola ipoka zany dossier zany de zareo zavatra ataony akany Groenland bodonierina fotsiny de raha misy manakana anazy tsy akany Groenland de tonga de ampitomboko ny taxe douanière, ampitomboko ny taxe douanière elany tabatabo aminahy samboro lahy ny présidentin'olona any Venezuela samboro lahy lazay lahy fa narcotique nefa angalatra ny pétrole ny atao lahy potera lahy Saddam Hussein lazay lahy fa manana arme de destruction massive aizany arme de destruction massive any Saddam Hussein io amizao te angalatra pétrole américain de potehany io potehany koa ny Iran anaovany embargo Cuba potehany Afghanistan guerre isan-karazany ataon'ny amerikana hatrany Vietnam de zany ve kristianina zany ve lazanareo fa kristianina mpivavaka io amerikanina io n'olona rasiste indrindra raha tany zareo nanaovany immigré olona kristianina mpivavaka ve de ohatra ny alika nanaovany andreo immigré reo nefa ny ina moa zany ny amerikanina keka olona vaovao daholo tonga to avy any Irlande to avy any France avy amin'ny rehetrarehetra any tonga n'Amerika to de manina amizao fotoana zao samboro lasy vonono lao faty ny olona rehetrehitra ary ny tena rasiste ao an'Amerika amizao fotoana zao de les blancs ina moa zany conservateur chrétien ny tena rasiste manohana Trump amin'ny politikina jolamboto politikina cowboy io mpamon'olona sy mpandravarava sy manao didy jadona eran'izao tontolo zao suprémaciste blanc avy tany Ku Klux Klan zany neo tampivavaka ina moa ny amerikanina manompa tan'olona mamon'olona firy amina firy million maty tany ina moa zany tany Irak guerre d'Iran Irak firy million musulman maty tany firy million maty tany Vietnam firy million vonono kristianina tamin'ny andro Hitler reo josy reo de ireo ny kristianina lazainareo fa hoe ireo kristianina tsisy mampivavaka an'ireo fa ianao ny draby ianao no andova favahan'olona ary zay ny tsy mampandroso anao zay potehan'olona ny mba izy anao potehan'olona malagasy anao potehan'olona lazainy fa inao zany manompo sampy zay fomba rehetrehitra lazainy fa tsy samy manjary de zay no mahatonga Madagasikara tsy mandroso ary raha mbola toizan'olo aloha kristianisme io de tsy izy mbola azo Madagasikara fa efa hita izy io 200 taona nisian'ny fivavahana io to Madagasikara to de ahoana résultat amaky bebolo ndray nga tsy namaky bebolo nga nareo ry colonel nitra ny 200 taona de hoe vakio bebolo izy nga nareo tsy namaky bebolo nitra ny 200 taona ny toroteny isanandro ny catéchisme isanandro ny fandinina baiboly isanandro nefa ny résultat inona bordel tsisy ao Madagasikara ao amizao
Inona ny fihavanana misy ao Madagasikara am'izao? 200 taona nareo namaky baiboly. Inona mitondra malagasy ho aizy zany? Tsy hoe ka manina manina am'izao io.